Andriamanitra rainay eo misaotra anao zahay ary manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra ny amin'izao fotoam-pivavahana culte bilingue izay efa nitondranao anay. Misaotra satria ianao no Andriamanitra tian'ny olona rehetra ary mitsidy ny olona rehetra. Tianao andray fahasoavana amin'ny alalan'izao fotoana tantarana eto Androrakely izao ny olona marobe. Ka dia misaotra Tompo. Eo an-tananao ane no ametranay ny fotoana androany ka ny dera, ny aja ary ny voninahitra dia atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Raitsika mpitiafantanana ny mpitarika fidiarana Tompo. Dia afenao an Jesosy rery satria mendrika anazy zany. Alléluia. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soeto amin'ny fanatrian'Andriamanitra indray. Nous saluons également vous tous qui nous suivez en ligne et que la paix du Seigneur, que sa présence vous environne en ce dimanche matin. Raha mety ianao dia mitsangana sady amin'ny toerana misy anao. Dia androantsika nidaotsy anao hoe hihira fotsiny satria mila mira aloha izay vao mandeha ny zavatra rehetrarehetra. Fa androany ao ka ny fonao, ny fanahinao, ny mombanao rehetra mihitsy no hira ho an'i Jesosy androany. Misy ten'Andriamanitra izay alohan'ny hanombohana ao amin'ny Apokalipsy toko 4:1. Dia milaza izy amin'ny tapany farany manao hoe miakara aty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatr' izay. Ndao tsika tsy hijanona zaza ara-panahy intsony fa ndao hiakatra indray amin'ity 2026 ity. Plus ianao miakatra, plus ianao mahita fahalebiazana, mahita fihitarana. Dia ndao androany avelantsika izany fahazazana zany. Fa raha mety ianao dia asandrato amin'ny lanitra mihitsy ny taninao androany dia teneny hoe Jesosy tsy te hijanona amin'izao aviko izao fa te hiakatra, te hitombo indray miaraka aminao. Amin'ity taona ity aoka ny ara-panahiko hiakatra ambony indray. Vous aussi en ligne, on vous invite à aspirer, à grandir spirituellement, à aller encore de l'avant et à monter dans une autre dimension. Parce que Dieu nous réserve encore une autre dimension. Jesosy skafy mihitsy ny masony fonay, masony fananay mba hahitanay ny zava-tsoa miafinao amin'ny fanatrianao. Mba hahitanay Jesosy mihoatra bebe kokoa ny mombanao. Dia manomboka mite afo ianao ho an'i Jesosy. Dia lazao izy Jesosy skafy masony foko androany. Dia ahitanao indray izay, dia ahitanao misimisy izay amin'ity taona ity. Skafiny masony foko, lazao ny fonao rehetra. skafiny masony foko, Dia ahitanao ao. dia ahitanao ao, dia ahitanao ao. Skafy masony foko. Skafiny masony foko, skafiny Afaka hita olona mangetaheta amin'ny Tompo androany. dia ahitanao ao, Dia ahitanao ao. dia ahitanao ao. Skafy ny masony foko. Skafiny masony foko, skafiny masony foko, dia ahitanao ao, Ahitany zava-miafina aminao. dia ahitanao Lazao ihany skafy ny maso. skafiny masony foko,
Enao ilay tsy manam-paro. Enao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana. Dia ahitanao. Dia ahita ny mombanao. Dia afantatra anao bebe kokoa izahay. Lazao te ahitanao ao. Mihoatra noho ny hatramin'izay. O Jesosy, zany ny vavaka androany. Azavely izay hijanona amin'ny fahazazana ara-panahy intsony. Fa izay hitombo amin'ny lafiny rehetra. Aka hitombo ny fiainam-panahinay. Aka hitombo ny fiainam-bavakay. Hitombo ny fahatsarany fanomponay. Satria izay Jesosy miomana hitsenanao. Ary fantatray fa mbola misy tsaratsara kokoa no maninao anay. Seigneur, fais-nous monter dans une nouvelle dimension. Cette année, nous aspirons à voir plus, vouloir plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta présence, plus de ton cœur, juste plus de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas rester à un niveau où on reçoit juste le minimum venant de toi. Ne nous laisse pas avoir cette attitude à venir un dimanche matin, juste pour chanter, pour écouter la parole et repartir comme on est. Mais visite-nous, Saint-Esprit, aujourd'hui, pour vraiment aspirer à avoir plus. Fanemas no vangun tsirairay avy androany. Mba tena angetaetany zany avo vaovao amin'ny fanatrehanao zany. Mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Ny fomba fanomponay mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Ny ara-panahinay mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Ny toetranay mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Hainao atao zany Jesosy. Anao anaty zany tena angetaeta mihitsiny. Mba hiainana izany hoe fafenona izany. Hiainana izany fanatrehana Jesosy zany. Tsy fombafomba, tsy fahazara. Eto fanay masina androany vonona ameno anao. Vonona hikasika ny fonao. Hitondra anao lala. Hitondra anao avy mihoatra noho ny hatramin'izay. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Aspire une nouvelle dimension. Une autre dimension de toi. Amen. Que ta présence en moi, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence devienne vraiment palpable. Oh. Je veux une autre dimension de toi. Chante de tout ton cœur que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Plus qu'auparavant. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Chante encore que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.
mihoatra noho ny hira androany dia ny fonay tena mangetaheta fantatray fa ara-panahy ny fiainana ary raha tsy miakatra amin'ny ara-panahy zay dia tsy afaka mahita zavatra mihoatra ao aminao. Hoeto zao fiangonana zao hiakatra mihoatra noho ny hatramin'izay. Avo ara-panahy mbola tsy hitany masonay, zay mbola tsy nieritreretiny sainay akory, fa efa nomaninao anay amin'ity taona ity. Amin'izao fotoana izao tena efa hijery sady nitondrany Jesosy atsika mihoatra lavitra. Ninina avy misy anao amin'izao fotoana izao mbola misy mihoatra an'io, afaka hitondrany Jesosy anao. Mihoatra noho ny hatramin'izay ianao amin'ny lafin'ny zavatra rehetra. Raha nisy fifaliana tao anatinao dia mihoatra lavitra amin'ny fifalianao. Raha nisy fiadanana tao anatinao dia hihoatra lavitra amin'ny fiadananao anatinao. Ninina vokatry ny fanahy rehetrarehetra hihoatra lavitra izany amin'ity taona ity, satria tsika nangataka dia Jesosy marina amin'ny teny omeny anao izany androany. Ok, anao ahita fotsiny amin'ny finoana. Oh Jesosy, hiteny izay ampinoana androany mihoatra lavitra, mihoatra lavitra, mihoatra lavitra. Amen. Mihoatra noho ny hatramin'izay, hitombo amin'ny fahasoavana, hometsika mandrakizay amin'ny fahefana sy ambarao ihany. Mihoatra noho ny hatramin'izay, mihoatra noho ny hatramin'izay. Amen. Mitombo amin'ny fahasoavana, hometsika mandrakizay amin'ny ataovy amin'ny finoana ihany izany. Mihoatra noho ny hatramin'izay, amen. Mitombo amin'ny fahasoavana, hometsika mandrakizay
jaksa am fire fantasy tavane Ami famasinane Yoshala Am famarinane Yoshala Am fanampinane Yoshala Mi Yoshalash Yoshala Am famurampanay Yoshala Am fatsarampanay Yoshala Am falimepanay Yoshala Mi Yoshalash Mi Yoshalash Am fitiavane Yoshala Am fifalianay Yoshala Am fiatanane Yoshala Mi Yoshalash Mi Yoshala Mi Yoshalash Yoshala Mi Yoshalash Yoshala Afaka sandratra avy an-tananao. Dia teneny Jesosy. Fantatro Jesosy hoe fa tsy ny zavatra ivelany no mamaiky anao. Fa ny ato anatiko aloha no mahaliana anao voalohany. Ka manaiky androany ho volavolainao, ho tefenao. Mba ahitako mihoatra indray. Satria fantatro Jesosy fa tsy ny zaza ara-panahy ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka ninina mety endrika mbola fahazazana dia manaiky androany hihoatra an'izany. Raha zaho ilay karazan'olona manara-drenirano fotsiny rehefa mivavaka, manara-drenirano fotsiny any anaty fiderana, manompo fotsiny satria mety hoe izay no nitenenana anahy sy hanerenana. Dia androany Jesosy manaiky ho amboarinao mba hahatonga tena ho mpanompo mendrika, mihoatra lavitra amin'ny fitiavana anao, mihoatra lavitra amin'ny fanarahana anao, mihoatra lavitra amin'ny fankatoavana, mihoatra lavitra amin'ny etaeta Jesosy ah. Nizaniza tonga eto androany dia akangetaetan'izany hoe hiala amin'ny zaza ara-panahy fa hitombo ho tonga lehilahy lehibe hatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy. Dia mba hainao ilay kristiana maniry hitovy amin'ny Jesosy isan'andro. Ninina toetra anao mbola tsy mitovy amin'ny Jesosy, androany hihoatra lavitra izany ka hanakaiky bebe kokoa. Jesosy ah, rehefa miakatra fotsiny zahay, rehefa miakatra niveau aminao fotsiny zahay, dia hiova ho azy ny tontolo misy anahy. Rehefa tafiakatra miaraka aminao fotsiny fanahinay, ninina olana eny ambaninay zany, ninina aretina eny ambaninay zany, fa zay efa niveau spirituel hafa mihitsy. Oh, mangetaetanao zahay Jesosy androany. Fiangonanao, ho fiangonana mahery lavitra mihoatra noho hatramin'izay, ho fiangonana mahery lavitra, ho masina lavitra. Andriamanitro
Andriamanitro ianao mangedaetanao ny fanaiko maniry anao ny nofoko hitrasandratra anao ny tanako tony tany mai sai mitady olana mihoatra noho izao no iandrandrako anao dia hitondra fanatitra manipofonindra manao lay rano velona tompony aina sy fana ento miakatra sy tony ao any ambinao dia hitanao ny hatsarany Tsara loatra ny fanatrehanao. kanidina ahita mihoatra etoana ny fanaiko ho tafaka magnaminao Lazao, ento miakatra. Fananao sy Jesosy rery, ento miakatra. miakatra sy tony ao any aminao dia hitanao ny hatsarany lamitra ahita mihoatra etoana ny fanaiko ho tafaka magnaminao Akbian masony nofinao dia sainao falebiazan'Andriamanitra. Repense à la grandeur de ton Dieu aujourd'hui, Eto ny fanatrian'ilay Andriamanitsika. car ton Dieu est présent ici. Tena tiany zasy ianao. Et ce Dieu est rempli d'amour pour toi et moi. Nasehony tamin'ny nandefasana an' Jesosy zany mba ho famonjena azy ianao. Et cet amour s'est manifesté lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, toi et moi. Sainy fa miasa eto amin'ity toerana ity ny herin'Andriamanitra. Et comprends que la puissance de Dieu agit en ce lieu. Manasitrana aretin'ny marary izy amin'izao fotoana izao. Dieu guérit toutes les maladies maintenant. Mamaha ny olona manana olana izy amin'izao fotoana izao. Et Dieu répond à tous ceux qui ont des problèmes et des tribulations. Ampahery anao eto amin'ity toerana ity izy androany. Et Dieu viendra te réconforter ici. Taosika hivavaka hanavao fanoloran-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Continuons donc, toi et moi, à prier pour renouveler cette appartenance à notre Dieu. Atolory ny tenanao zao mivavaha. Offre ton âme, offre ton cœur à ton Dieu. Sotranao zay Andriamanitra ho fa tianay ianao. Lehibe ny famindraponao Andriamanitra. Grande est ta fidélité. Tom mifananao izay ka dia tonga eto amin'ity toerana ity ndray ankalazana ianao. Demandons donc que ton esprit vienne nous guider en ce moment. Ianao ilay Andriamanitra sy miova tena tianay tokoa ianao. Toi qui es le Dieu qui ne change pas hier et aujourd'hui. Hainao atao ny zavatra rehetra. Tu sais faire toutes choses. Hainao ny manasitrana ny aretina. C'est toi qui guéris les malades. Hainao atao ihany koa ny mamaha ny olana misy eo amin'ny fiainanay.
C'est toi qui délivres ton peuple de toutes les épreuves et tribulations. androany jesosy eo atolotra ianao ny fiainanay Aujourd'hui, Jésus, nous t'offrons cette vie. tsy manana niza izy anteherana hafa-sy anao izahay Car nous n'avons que toi seul. tsy manana nizanizy hitarainana hafa-sy anao izahay Car nous n'avons que toi seul pour venir nous épancher. masiary sambatra izay ankehitriny satria mihaino ny fivavaka eto amin'ity toerana ity Nous savons que nous sommes pleinement bénis car tu es là. sandrato ihany mivavaka sika Continue ta prière. Chers frères, chères sœurs, continue ta prière encore. araroty ity fotoana ity ianavozana fanolora-tena eo anatrehan'Andriamanitra Utilise ce moment spécial pour parler à ton Dieu. Renouvelle ta confiance en lui. sambatra ny olona izay mahasapa ny fifandraisana amin'ilay Andriamanitra tompoindry Heureux sont les personnes qui ressentent vraiment la présence de Dieu dans leur vie. aoka tena asary sambatra ianao eto amin'ity toerana ity fa eto ilay Andriamanitra ivavahantsika J'espère vraiment que tu ressentiras cette présence de Dieu ici. izy no miaino ny fitarainantsika raha lasana vavy Car c'est lui qui écoute tes plaintes aujourd'hui. izy ihany koa no miaino ny etaetapontsika Et c'est lui qui écoute ce que ton cœur désire au plus profond de toi. araroto zao fotoana izao ahafahasika mifandray aminy Utilise vraiment ce moment de communion pour lui. manana finoana fa ho sitrana ny aretina Utilise toute ta foi que Dieu guérit pleinement aujourd'hui. manana finoana fa hiva io olana misy eo amin'ny fiainanao io Utilise ta foi que toutes tes peines et tes tribulations vont être résolues aujourd'hui. noho izany asany rato ny feonao Fais monter ta prière. Exprime-toi. dao sika angina tanteraka amin'izao fotoana izao Et nous gardons le silence maintenant. avereny zao tonombavaka izao Répète cette prière après moi. jesosy misaotra anao afaty ahy ianao Jésus, je te remercie parce que tu nous aimes. jesosy misaotra anao afa tena ty ahy ianao Jésus, je te remercie parce que tu m'aimes vraiment. tsy nataonao rava tao anatin'ny ady amin'ny fiainako Tu ne m'as pas laissé être battu par l'épreuve. tsy nataonao resy tao anatin'ny olana ny fiainako Tu ne m'as pas laissé être dépassé par mes épreuves. tsy naringanao tao anatin'ny aretinao Tu ne m'as pas laissé mourir par cette maladie. fa nahatratra nyty ora sy fotoana ity Tu m'as laissé vivre encore en ce jour. tsy manana valim-pity omenanao azy jesosy Je n'ai rien de quoi te rendre ce que tu as fait pour moi. indro ny foko atolotro anao Je te donne mon cœur, Jésus. indro ny fiainako atolotro anao Je te donne toute ma vie, Jésus. ambarako androany fa anao mandrakizay aho Et je déclare que je suis à toi pour toujours. tsy hiala amin'ny fanarahana anao aho Je te suivrai toujours. tsy hiala amin'ny fanompona anao aho Je te serai fidèle, Seigneur. tano aho jesosy eo hitoetra eo aminao Tiens-moi dans ta main, Jésus. tano aho jesosy eo hitoetra eo aminao Tiens-moi près de toi. sotra jesosy eo Merci, Jésus. amen samy mahazo ny toerany ary tompoko alleluia dao hitetanana mafy sika ho fidérasika n'Andriamanitra Acclamons le Seigneur encore.
hiditra amin'ny fandarana manaraka moa isika dia ny afahasika mitondra fanatitra indray eo anatrehan'Andriamanitra izany. Et nous allons maintenant avancer au moment où nous allons servir le Seigneur par nos offrandes et par nos dîmes. Sainy fa ny fanatitra terisika dia mba hahafahana manatanteraka ny asa izay an'ran'Andriamanitra amin'izao fiangonana misy asika izao. Et j'aimerais rappeler à tous les frères et sœurs que ce ministère d'offrande et de dîmes permettra de soutenir le ministère de Dieu sur terre. Ny fanatitra terisika ihany koa dia izahan'Andriamanitra toetrasika amin'ny toe-po hoentsika manompo an'Andriamanitra. Et Dieu nous regarde aussi à travers les dîmes et les offrandes à quel point nous servons notre Seigneur. Noho izany aoka sy hanao asarambona ny amin'ny fanatitra isika tonga eto. Et je vous demande donc de prendre une grande importance pour cela. Mombanao raha ny fanatitra ao dia tahaka ny efa mahazatra dia ateriny ety anoloana ny ampafolo-karena ary tatazana ny fanatitra sotra izany tompoko. Et prépare donc les offrandes et la dîme. Et comme nous le faisons chaque dimanche, la dîme sera apportée ici devant. Sy adinontsika ihany koa ny fanohanana ny amin'ny fandaharana izay ataosika any amin'ny télé sy ny radio izany aterisika ety anoloana. Et n'oublions pas également l'appui pour le ministère média. Nous pouvons apporter ceci dans le coffre au milieu. Ao anatin'ny fidirana trano no ataterasika an'izany rehetra izany. Nous allons apporter les dîmes et les louanges les dîmes et les offrandes dans la louange. Ilay azoko avoko aiko izao izamboa taranaka voafidy izy natao an'ny atsarany izay rehetra ilay azoko avoko aiko izao izamboa izay everana izay lazany izay itondra Samuel, Samuel,
Tehaka mafantompiany isika rehetra. Acclamons fort pour le Seigneur. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ity fotoana androany ity. Nous remercions Dieu pour ce culte aujourd'hui, Satria mbola afaka manompo azy indray tahaka izao. parce que nous pouvons encore le servir comme ceci. Ny fanompoana an'Andriamanitra dia fahasoavana ho an'ny olona izay manompo azy. Lorsque nous servons Dieu, c'est une grâce pour nous, Satria ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra no afaka hanao zavatra anankiray ho an'ny olona izy. parce que quand nous servons Dieu, Dieu nous parle. Anisan'izany ny fitahiana amin'ny fanahintsika Il nous donne la bénédiction pour nos âmes ary ho an'ny fiainantsika. et pour notre vie. Ary androany ahako Et aujourd'hui, dia minisy resy lahatra fa eto ny tompo. je suis convaincue que le Seigneur est ici. Hanao zavatra lehibe amin'ny fiainanao izy androany. Il va faire de grandes choses dans ta vie aujourd'hui. Miarahaba antsika rehetra izay efa tonga eto a. Je vous salue, vous tous qui êtes ici. Ary miraro ny fitahian'Andriamanitra ao aminao. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ary ampaina ihany koa tsika rehetra izay manaraka ity fotoam-bavaka ity a. Je salue également vous tous qui nous suivez en ligne, Amin'ny alalan'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any. à travers tous les réseaux sociaux. Ho tahin'ny tompony ianao. Que le Seigneur te bénisse. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika rehetra. Que sa grâce soit sur vous tous. Androany dia hiteny amintsika ihany koa izy. Aujourd'hui, il nous parle. Satria ao anatin'ny fotoana iaonana amin'Andriamanitra Parce que quand nous sommes avec Dieu, mialohan'ny anaovany zavatra lehibe ao amin'ny fiainan'ny olona avant qu'il agisse dans la vie de quelqu'un, dia teny foana nampiasain'Andriamanitra. Dieu utilise toujours la parole. Tsy nisy zavatra nitranga teo ato amin'izao tontolo izao Rien ne se serait passé sur cette terre raha tsy nampiasa ny herin'ny teny Andriamanitra. sans la puissance de la parole de Dieu. Amin'ny fotoana miteny Andriamanitra Quand Dieu parle ka misy olona mino ao et que quelqu'un croit, dia hisy famoronana mahagaga. il y aura un miracle. Hisy zavatra tsy takatry ny saina iseo. Il y a quelque chose qui dépasse notre entendement. Ary aingany mba ho anisan'izany tsika rehetra. Que cela se réalise aujourd'hui. Manaova amen mafy ianao. Fais Amen très fort. Hivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Nous allons prier avant la parole de Dieu. Ry Andriamanitra rainay ao. Seigneur Tout-Puissant, Ry Andriamanitra manapaka sy mifehy zavatra rehetra. toi qui maîtrises tout dans tes mains, Ilay Andriamanitra manana fahefana ny an-danitra sy aty ambonin'ny tany. toi qui as le pouvoir sur la terre et dans les cieux, Reto ny olonao Andriamanitra tonga eto anatrehanao. voici ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Hivavaka sy hitady anao mo amin'ny fonay rehetra izahay. Nous te prions, nous te cherchons de tout notre cœur. Ary ankehitriny dia mangetaeta ny tenenanao indray. Et aujourd'hui, nous avons soif que tu nous parles. Mitenena aminay ianao Andriamanitra. Parle-nous, ô Dieu. Vonona izay ny teninao. Nous sommes prêts à t'écouter. Fanahy maso Saint-Esprit, mino izahay nous croyons fa Andriamanitra ianao. que tu es Dieu. Tsy hery fotsiny ianao Tu n'es pas seulement une puissance, fa tena Andriamanitra mihitsy. mais tu es vrai, mon Dieu. Satria manerana zao rehetra zao. Parce que c'est toi qui maîtrises toutes choses. Satria ianao le mahafantatra ny zavatra rehetra. Parce que toi, tu connais toutes choses. Dia izany no maha-Andriamanitra anao. C'est pourquoi tu es Dieu. Mahafantatra izay tokony hitenenana aminay ianao. Tu connais tout ce que tu dois nous dire. Koa dia mitenena arak'izay ao am-pon'Andriamanitra. Alors parle au nom de Dieu, Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, au nom de Jésus-Christ. misaotra Andriamanitra ô, Merci, ô Dieu. mino ny teninao zahay. Nous croyons en ta parole. Matoky ny herin'ny teninao zahay. Nous avons confiance en la puissance de ta parole. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, misy fanasitranana ny teny, il y a une guérison ici. misy fananganana ny teny, Il y a une restauration ici. misy fahavelomana ao anatin'ny teny. Il y a la vie dans la parole. Ary mino izahay Et nous croyons fa hitranga eto izany androany. que cela va se passer ici aujourd'hui. Ho tapaka ny fatorana. Aujourd'hui, Ivany ny olana rehetra. tous les problèmes seront résolus. Misaotra Jesosy eo. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ataontsika andray ny baiboly ary a dia amaky ny tenin'Andriamanitra. Nous allons maintenant prendre notre Bible et lire la parole de Dieu. Na ho anao any an-tokantrano any, Pour toi qui es en ligne na ianao izay atao anatin'ny trano fivavahana, et toi qui es dans la maison de Dieu, dia mimana indreny ny tenin'Andriamanitra. prépare-toi à entendre la parole de Dieu. Satria amin'ny fotoana miteny Andriamanitra hoy aho, Parce que quand Dieu parle, dia hisy zava-magaga ao ataony foana aho. il y a toujours un miracle qu'il réalise. Ny zavatra rehetra afaka ho levina avokoa. Toute chose peut être terminée, Ny zavatra rehetrarehetra afaka hanjavina avokoa. toute chose peut disparaître, Fa ny tenin'Andriamanitra no manana fahefana tsy ho levina mandrakizay. mais la parole de Dieu a une puissance éternelle. Ndao hiankina amin'ilay teny tsy mety levina. C'est une parole qui n'a pas de fin. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, hiteny Andriamanitra androany. Dieu va nous parler aujourd'hui. Hiteny amintsika rehetra Andriamanitra e. Dieu va nous parler à tous.
Amen. Amen. Vakina ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreux toko faraika ambin'ny folo andiny voalohany. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany a. Ary ny finoana ny fahatokina amin'ny zavatra tenainy, fanehoana ny zavatra tsy hita. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ny lohahevitra anaratsika amin'ny tian'io ity a, Le thème d'aujourd'hui, finoana sy fahatokina an'Andriamanitra. c'est la foi et la confiance en Dieu. Misaotra an'Andriamanitra lehibe antsika ary fiangonana. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant, chère Église, Fa nomen'Andriamanitra ity taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo ity. car Dieu nous a donné cette nouvelle année 2026. Maro zavatra mety nitranga tamin'ny taona lasa. Peut-être que beaucoup de choses se sont passées l'année dernière. Maro zavatra mety nilalovantsika ihany koa. Peut-être que nous avons traversé beaucoup de choses. Taony ady, Il y a eu des combats, taony olana, il y a eu des épreuves, taony aretina, il y a eu des maladies, taony karazana fanenjehana maro samihafa. il y a eu beaucoup de choses. Fa matoky isika ry havanao, Mais nous avons confiance, bien-aimés, fa matoa tafavoaka tahaka izao, que si nous sommes ici aujourd'hui, dia teo Andriamanitra sy ny tanany mahery, c'est que Dieu était là et sa main puissante était là. izay ny vimbona sy ny tantanantsika. Et il nous a conduits, il nous a guidés. Ary mino androany, Et je crois aujourd'hui fa matoa ianao nomen'Andriamanitra ity taona vaovao ity, que si tu es ici en cette nouvelle année, dia isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra indray. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Anovany tantaram-piainantsika ny Andriamanitra. Dieu va transformer l'histoire de notre vie. Tsy ho takony tamin'ny taona lasa intsony Ce ne sera pas comme l'année dernière. ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ity taona ity. Les choses que Dieu va faire cette année-ci. Fara nandalo ady ianao tamin'ny taona lasa, Si tu as eu des combats l'année dernière, amin'ity taona ity hampandresy anao Andriamanitra. cette année, Dieu va te donner la victoire. Raha nandalo olana anao tamin'ny taona lasa, Si tu as eu des problèmes l'année dernière, amin'ny vahaolana ho anao Andriamanitra amin'ity taona ity. Dieu va te donner la solution cette année. Raha nisy faharavana tamin'ny taona lasa, S'il y a eu des destructions l'année dernière, misy fananganana amin'ity taona ity. Dieu va construire quelque chose cette année. Hiteka mafy antompitsika rehetra. Acclamons le Seigneur. Tsy nataon'Andriamanitra hiditra amin'ity taona vaovao ity ianao ka hoe mbola takony tamin'ny taona lasa ihany ny fiainanao. Cette nouvelle année ne sera pas comme l'année dernière concernant ta vie, Fa hiova ny tantara rehetra. mais ton histoire va changer. Kanefa izao zavatra misy ry havana. Mais voici ce qui se passe, bien-aimés. Rehefa nahazo taona vaovao ny olona, Quand il y a une nouvelle année, rehefa miditra amin'ny taona vaovao tahaka izao, quand nous entrons dans une nouvelle année comme celle-ci, dia tonga ao an-tsaina reto zavatra ireto. il y a des choses qui nous passent par l'esprit. Tonga ao an-tsaina ny faniriana maro. Cela nous passe par l'esprit beaucoup de désirs. Misy faniriana be dia be tonga ao anatin'ny olona rehefa tonga ny taona vaovao. Nous avons beaucoup de désirs quand il y a une nouvelle année. Manana vinavina maro ihany koa ny olona izay tiany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainana. Nous avons aussi beaucoup de projets que nous voulons réaliser dans notre vie. Maro ihany koa rehefa fanantenana ao anatiny hoe mba hiova ny fiainako amin'ity taona ity. Il y a aussi beaucoup d'espérance que notre vie va changer cette année. Ny akamaroan'ny olona saika hoe misy izany daholo ao anatiny. La plupart des gens ressentent cela en eux. Kanefa ny indraindray koa zavatra misy ao anatin'ny olona rehefa tonga ny taona vaovao. Mais parfois, ce qui arrive aussi quand il y a une nouvelle année, Dia misy karazana aya be dia be tonga ao anatiny. il y a beaucoup d'inquiétudes qui arrivent en nous. Na misy fanontaniana ihany koa ao anatiny ianao hoe anahoana indray re nitranga amin'ity taona ity. On a aussi beaucoup de questions et on se demande comment va se passer cette année. Inona ny zavatra iseho ao amin'ny fiainana? Qu'est-ce qui va se réaliser dans ma vie? Inona no avoaka izao taona izao? Qu'est-ce que cette année va m'apporter? Mety tsy fantatsika tokoa ny zavatra iseho amin'ity taona ity. Peut-être que nous ne savons pas ce qui va se passer cette année Satria tsy hain'ny olona ny mahavinavina ho avy. parce que nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Fa Andriamanitra irery ihany ny malala ny ho avy. Mais seul Dieu connaît l'avenir. Isaia 5:11. Ésaïe chapitre 45, verset 11. Isaia 5:11. Izao no lazain'i Jehovah Ray Masin'Israely dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy, ny anontany ho ahy. Hatreo ihany ny vakentsika. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir? Ianao izay mety manontany ny zavatra mety iseho amin'ity taona ity. Toi qui te poses des questions sur ce qui va se passer cette année, Mety mamina vinany amin'ny zavatra hitrangany amin'ny ho avy amin'ity taona ity.
Peut-être que tu es en train d'imaginer ce qui va se passer pour ton avenir. eny mety tsy fantatsika zany Peut-être que nous ne le savons pas. mety tsy fantatsika anko inona niseho rapitsona raha afaka pitsona amin'ny tapako ny taona Peut-être que nous ne savons pas ce qui va se passer demain, après-demain ou dans l'année. fa androany dia mampianatra antsika ny soratra masina Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous enseigne. antanio an'andriamanitra ny zavatra ho avy Questionne Dieu sur l'avenir. ny ho avintsika rehetra amin'ity taona ity a Notre avenir pour cette année azoko antoka fa eo tanan'andriamanitra se trouve dans la main de Dieu. aza miahiahy ianao N'aie pas peur, aza matahotra ianao n'aie pas de crainte. aza manontany tena ihany keo ianao Et ne te pose pas de questions. ka miteny anahoana reny ho aviko amin'ity taona ity Ne te dis pas quel sera mon avenir pour cette année. maniraka antsika andriamanitra androany Mais Dieu nous demande aujourd'hui, antanio any zavatra ho avy questionne-moi sur l'avenir. raha tia fantatra ny ho avinao amin'ity taona ity ianao Si tu veux connaître ton avenir cette année, aza ny sainao no ampiasainao fotsiny isaintsaina an'izany n'utilise pas tout simplement ta pensée pour y penser et réfléchir. aza manontany ny olona akaikinao any ko hoe anahoana no avy Et ne demande pas à ton voisin quel sera ton avenir. ny lasanao mety fantatry ny olona Les hommes connaissent ton passé. ny lasanao mety fantatra ho any ko Peut-être que tu connais aussi ton passé. fa no avintsika riavana manatrika eto Mais notre avenir, bien-aimé qui assistait ici, raha ihany no mahafantatra no avy une seule personne le connaît. dia le andriamanitra no zavatra lehibe amin'ny fiainanao C'est le Dieu qui va faire de grandes choses dans ta vie. tonoko amin'ny anaran'i jesosy Je déclare au nom de Jésus, tsara no avinao amin'ity taona ity ton avenir sera meilleur cette année. tsara no avintsika rehetra amin'ity taona ity hoa Notre avenir sera meilleur cette année. ho tsara lavitra no lasanao any no avinao rehetra Notre avenir sera meilleur que tout le passé. noho izany C'est pourquoi ilaina riavana ny fiangonana nous avons besoin, bien-aimés, ilaina ny finono sy ny fahatokinan'andriamanitra amin'ity taona ity nous avons besoin de la foi et de la confiance en Dieu pour cette année. averiko ihany Je répète encore, raha tiana ho tsara no avinao amin'ity taona ity si tu veux un meilleur avenir cette année, raha tiana iova ny tantaram-piainanao amin'ity taona ity si tu veux que ta vie soit transformée cette année, dia anisan'ny zavatra anankiray tena ilaina ananantsika ny fiangonana parmi les choses indispensables que nous avons besoin, chère Église, dia ny finoana sy ny fahatokinan'andriamanitra c'est la foi et la confiance en Dieu. efa nahatsodrano isika Nous avons déjà reçu des bénédictions. efa nivavaka teo anaträn'andriamanitra isika Nous avons déjà prié devant Dieu. tianao tanteraka ve le atsodrano Veux-tu que cela se réalise? tianao tanteran'andriamanitra ve ny fandrinao rehetra Veux-tu que Dieu réalise tous tes désirs? dia ilaina ry havana mino sy matoky an'andriamanitra ny fiangonana La foi et la confiance en Dieu sont indispensables, chère Église. hoy tenin'andriamanitra amin'ny hebreo toko faraika ambe folo andiny voalohany La parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, ary verset 1, finoana ny fatokina ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. izay zavatra irinao Toutes les choses que tu désires sy mba hatenaina ho tanteraka amin'ity taona ity et que tu veux voir se réaliser cette année dia arao finoana sy fatokinan'andriamanitra izany se trouvent dans la foi et la confiance en Dieu. averiko fandroany Je répète une deuxième fois. izay zavatra irinao sy atenainao Tout ce que tu désires et que tu espères ka tiana ho tanteraka sy ataon'andriamanitra amin'ity taona ity et que tu veux voir se réaliser cette année dia arao finoana sy fatokinan'andriamanitra izany se trouvent dans la foi et la confiance en Dieu. ny finoana ny fanalahidy hitondrana La foi et la confiance en Dieu, ny fiainantsika rehetrarehetra mandritra nyity taona ity c'est la clé qui conduit notre vie pour cette année. io ny fanalahidy hitondrana amin'ny fiainantsika C'est la clé qui guide notre vie. io ny fanalahidy ihany ko amoana ny varavarana rehetra eo anoloana ny fiainantsika C'est aussi la clé qui ouvre toutes les portes dans notre vie. ny finoana ihany ko La foi également, fanalahidy ho amin'ny fiainantsika ho an'ny fiainana feno fandresena sy fahombiazana c'est la clé de notre vie qui conduit à une vie pleine de victoire et de réussite. satria inona ny antony Pourquoi? tsy amin'ny hery na faingan'olombelona no antanteraka zany fandresena sy fahombiazana izany Ce n'est pas par la force ou la sagesse humaine que nous pouvons réussir, fa mila iankinana amin'ny herin'andriamanitra ihany mais nous avons besoin de la puissance de Dieu. ekena tsara ny manana fahalalana Certes, c'est bien d'avoir des connaissances. tsara ny manana fahaizana
C'est bien d'avoir de l'intelligence. tsara ny manana hery ahafana manao zavatra C'est bien d'avoir de la force pour faire quelque chose. ndao hiankina amin'ny herin'andriamanitra ary fiangonana Mais appuyons-nous sur la puissance de Dieu, chère Église. rehefa miankina amin'ny herin'andriamanitra nefa ny isika Quand nous nous appuyons sur la puissance de Dieu, dia ndao iny sy atoky azy nous devons avoir la foi et la confiance en lui. mazava ny ambaran'ny soratra masina La parole de Dieu est claire. fa tsy amikerina amin'ny fatanjahana Ce n'est pas par la force ou la puissance, fa amin'ny fanahako rery ihany ozy ny soratra masina mais seulement par mon Esprit Saint, dit la parole de Dieu. na inona herintsika Quelle que soit notre force, na inona tanjakitsika quelle que soit notre puissance, ndao hiankina amin'ny fanahan'andriamanitra appuyons-nous sur l'Esprit de Dieu. ny finoana nefa ny ahafanao miankina amin'andriamanitra ary fiangonana C'est par la foi que tu peux t'appuyer sur la puissance de Dieu, chère Église. tsy afaka hiankina sy atoky an'andriamanitra ny olona rehefa tsy manana finoana Nous ne pouvons pas nous appuyer sur Dieu quand on n'a pas la foi. ny finoanao sy mifatikina ao an'andriamanitra ny ahafanao hiazona anazy hatramin'ny farany C'est par ta foi et ta confiance en Dieu que tu peux le garder jusqu'au bout. inona raha moa zany atao hoe finoana izany Qu'est-ce qu'on appelle la foi? mety efa ela ianao no vavaka Peut-être que tu as prié depuis longtemps. mety efa ela ianao no nandray toro-tena Peut-être que tu as entendu la parole de Dieu depuis mety longtemps. efa nisy mpanompon'andriamanitra be deaibe ny teny taminao akeo manana finoana e Peut-être que plusieurs serviteurs de Dieu t'ont dit, et la foi. mety tonga ao anatinao foana ihany keo zany efa miteny ny olona mahereza raha nabavy dia manana finoana Peut-être que tu as déjà entendu plusieurs fois qu'on t'a dit, et la foi. fa ndao jerevantsika ary any hoe inona marina moa zany atao hoe finoana izany Mais nous allons voir qu'est-ce qu'on entend vraiment par la foi. zay no jerevantsika voalohany C'est ce que nous allons voir en premier. ny finoana dia fiankinana sy fianterana tanteraka amin'andriamanitra na dia tsy hitatsika avy hatrany azy ny vokatra hoentiny eo amin'ny fiainatsika La foi, c'est s'appuyer entièrement sur Dieu, même si on ne voit pas immédiatement le résultat dans notre vie. averiko fanondroany Je répète une deuxième fois. ny finoana dia fiankinana sy fianterana tanteraka amin'andriamanitra na dia tsy hitatsika avy hatrany azy ny vokatra hoentiny eo amin'ny fiainatsika La foi, c'est s'appuyer entièrement sur Dieu, même si on ne voit pas immédiatement les résultats dans notre vie. romanina toko fahafolo andiny fito ambin'ny folo Romains chapitre 10, verset 17. amin'ny anaran'i jesosy toy izao vaky ny tenin'andriamanitra Au nom de Jésus, voici ce qui est écrit. koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny teny Kristy Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreu toko faraiky ambin'ny folo andiny fahenina Hébreux chapitre 11, verset 6. fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao zahoana sitraka aminy fa izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy andriamanitra sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. ny finoana izany Donc, la foi, fiankinana sy fianterana tanteraka amin'andriamanitra natao hoe finoana c'est s'appuyer entièrement sur Dieu. ndraindray ohatra ny tsy mazava amin'ny olona mantsy ilay izy Parfois, ce n'est pas très clair pour nous. ndraindray ohatra ny tsy tena fantatry ny olona minona marina atao hoe finoana Parfois, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on appelle la foi. fa ny atao hoe finoana zany Mais ce qu'on appelle la foi, dia sa ianao miankina aminy c'est que tu t'appuies sur lui. sa ianao metehatra amin'ny tanteraka Tu oses t'appuyer entièrement sur lui. na dia hitany hoe sarotra maha-olombelona ary ny zava-misy sy miseho atrehanao Même si tu trouves qu'humainement c'est difficile pour toi. dia izay ianao le hoe mila manana finoana sy fahatokinan'andriamanitra Et c'est pourquoi tu as besoin de la foi et de la confiance en Dieu. izany hoe tsy maintsy mino isika C'est-à-dire que nous devons croire fa velona ary misy andriamanitra que Dieu est vivant et qu'il existe. aza manompo an'andriamanitra hoe mitsapatsapa fotsiny Ne teste pas Dieu. aza manompo an'andriamanitra ihany koa hoe mba andeha aloha mba hoany sao dia mba mivaly mivavaka ataoko Ne te dis pas que je vais aller prier juste pour voir si ma prière va s'exaucer. fa raha tianao hitany atao hoe finoana ao anatinao Mais si tu veux voir la foi en toi, dia mila mino tanteraka ianao fa velona ary misy le andriamanitra ivavahana tu dois vraiment croire que Dieu existe et qu'il est vivant. mino fa velona izy afaka manasitrana anao Crois qu'il est vivant et qu'il te guérit. mino fa velona izy afaka mamany olo anao Crois qu'il est vivant, qu'il résout tes problèmes.
tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra Nous devons croire que Dieu existe ary amasoa zay rehetrarehetra mazoto mitady azy. et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Fa maninona moa misy olona maro amin'izao fotoana zao lasa tsy tena resy lahatra ny vavaka intsony. Pourquoi plusieurs personnes ne sont plus convaincues par la prière? Misy karazan'olona be dia be raha ohatra miteny hoe efa lany daty ny atao hoe mivavaka. Il y a même plusieurs personnes qui disent que le fait de prier, c'est déjà périmé. Misy olona ihany koa raha miteny manao hoe lany fotoana mivavaka fotsiny avy ianareo. Et d'autres personnes disent que vous perdez votre temps pour prier. Lazainy fa tsy misy tsony zany Andriamanitra zany. Ils disent que Dieu n'existe plus. Lazainy fa tsy mavony tsony zany Andriamanitra zany. Ils disent que Dieu ne sauve plus. Zavatra anankiray ambarako aminao androany dia ity. Mais la chose que je te dis aujourd'hui, c'est ceci. Rehefa tsy mino ny olona Quand quelqu'un ne croit pas, dia tsisy nininona ho tsapany eo anatrehan'Andriamanitra. rien ne se passe dans sa vie. Rehefa tsy mino ny olona Quand quelqu'un ne croit pas, dia tsy afaka hanao nininona eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Dieu ne peut pas intervenir dans sa vie. Ho antsika rehetra izay nomen'Andriamanitra ty alady ity. Et pour nous tous qui sommes ici aujourd'hui, Andaontsika aneo anatrehan'Andriamanitra montrons devant Dieu fa mino sy matoky azy isika. que nous avons foi et confiance en lui. Mintsika fa velona Andriamanitra. Nous avons foi qu'il est vivant. Mintsika fa misy Andriamanitra. Nous avons foi qu'il existe. Anao zavatra ho azany olona zany Andriamanitra androany. Dieu va faire quelque chose dans la vie de cette personne aujourd'hui. Manarakaraka. Isika ihany koa dia mila mino Et nous devons aussi croire fa mitondra sy mikarakara ny fiainantsika amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra. que Dieu conduit notre vie et qu'il en prend soin d'une manière qui dépasse notre entendement. Na dia tsy hitan'ny masonao ara izy Même s'il est invisible à tes yeux, satria izy Andriamanitra fanahy. parce qu'il est Dieu et qu'il est esprit, Dia mila mino isika izany nous devons croire fa mitondra sy mikarakara qu'il conduit et qu'il prend soin ny fiainantsika isan'andro Andriamanitra. de notre vie chaque jour. Izay ilay atao hoe finoana. C'est ce qu'on appelle la foi. Na dia tsy hitan'ny masonao aza izy Même s'il est invisible à tes yeux, dia tokony ho resy lahatra ianao tu dois être convaincu fa mikarakara ny fiainanao Andriamanitra. que Dieu s'occupe de ta vie. Itsoro vavolombelona kely aminao azy ao. Je vais te rendre un témoignage maintenant. Ho an'ny olona mino aho dia hita asa lehibe anatrehan'Andriamanitra izy. Pour celui qui croit en Dieu, Ho an'ny olona matoky an'Andriamanitra ihany koa dia izy zavatra tsy takatry ny saina maha-olombelona fa ho vitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. pour ceux qui croient en Dieu, quelque chose va se réaliser dans leur vie. Amin'ity taona ity zao dia iseho amin'ny fiainanao zany. Pour cette année, cela va se passer dans ta vie. Iseho amin'ny fiaina izay olona manao amenina mafy zany e. Cela va se passer dans la vie de ceux qui font Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ty zao ilay fijoro vavolombelona. Voici le témoignage. Tamin'ny taona 524 iny Pendant l'année 2025, nisy renim-pianakaviana anankiray niantso téléphone anahy. il y avait une mère de famille qui m'a appelé. Olona mbola tsy niresaka tamiko izy. C'est une mère de famille Mbola tsy niona tamiko anko izy. que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Fa izy io nanana olana lehibe. Elle avait un grand problème Satria bevoka izy tamin'izany fotoana izany. parce qu'elle était enceinte en ce temps-là. Rehefa bevoka amam-bolana vitsivitsy izy Quand elle était enceinte pendant plusieurs mois, dia nanomboka narary izy. elle a commencé à être malade. Rehefa narary izy dia nenahi le ranabavy. Elle était malade et elle est devenue très mince et de plus en plus mince. Dia nanomboka ihany koa misy aretina mandehandeha ao anatin'ny kibony. Et elle a senti quelque chose dans son ventre. Tsy afaka ny sakafo mihitsy izy tao anatin'izay volana vitsivitsy izay. Elle ne pouvait pas manger pendant ces mois-là. Rehefa nandeha tany amin'ny dokotera nefa niza fahasalamana Et quand elle est allée chez le médecin, dia zao no nitenen'ny dokotera taminy. voici ce que le médecin lui a dit. Tsy maintsy esorina ny zaza ao kibonao Tu dois avorter de cet enfant satria na ianao maty parce que soit tu meurs, na ireo zaza ireo tsy maintsy esorina. soit tu dois enlever cet enfant. Safidy roa ny eo amin'ny lohanao androany. Et c'est le choix que tu as devant toi. Na ny miain'le zaza ao kibo Soit c'est l'enfant qui est dans ton ventre, na ny ainao no tsy maintsy avotana. soit c'est ta fille qu'on va sauver. Izy amin'io fotoana io mandeha rà Et en ce temps-là, elle saignait nefa ny olona bevoka. alors qu'elle était enceinte. Tena olana ho an'izy mivady sam'izany fotoana izany ny zava-misy. C'était vraiment un grand problème pour le couple. Dia rehefa niresaka tamiko ry zareo Et quand ils m'ont parlé, dia zao no niteneniko tamin'izy ireo. voici ce que je leur ai dit. Anankiroa ny zavatra teneniko androany. Je leur ai parlé de deux choses. Na ianareo mandray ny tenin'le dokotera ao
Soit vous écoutez ce que le médecin dit, na ianareo misy matoky an'Andriamanitra. soit vous croyez et vous avez confiance en Dieu. Iza ny ankinanareo ny tenin'ny dokotera sa zay lazain'Andriamanitra ho a. Vous avez confiance en la parole du médecin ou en la parole de Dieu. Misy matoky an'Andriamanitra izay ozy izy mivady. Nous avons foi en Dieu et nous avons confiance en Dieu, dirent-ils. Zareo amin'io fotoana io any ampitan-dranomasina. Ils étaient à l'étranger, Fa vavaka tamin'ny telefôna nataoko taminy tamin'izany fotoana. mais j'ai prié par téléphone en ce temps-là. Fa rehefa mivavaka ho an'izy ireo a Et quand j'ai prié pour eux, ary tena niteny tam'ilay olona minofa androany Jesosy ary nasitrana tanteraka zay rehetrarehetrarehetra ao anatinao. et je leur ai dit, crois parce qu'aujourd'hui Dieu va guérir toute maladie, Ary iaro zaza izay ao anatin'ny kibonao. car de l'enfant qui est dans ton ventre. Rehefa noroana ihany koa ny fanaratsy tao anatiny. Et quand nous avons chassé les esprits mauvais, Nisy karazana devoly be dehibe nivoaka tao aminy. beaucoup de démons sont sortis d'elle. Voninahitra ho an'i Jesosy ny fiangonana. Gloire au Seigneur Jésus, chère Fa Église. andro vitsivitsy tao aorianan'iny Quelques jours après cela, nitsahatra ny aretina tao aminy. elle n'était plus malade. Mitehaka ao an-tompo sika rehetra ary aloha. Acclamons fort le Seigneur. Ary tsy hoe nitsahatra fotsiny ilay aretina. Non seulement la maladie s'est arrêtée, Fa niaraka tamin'izay dia nitsahatra ny raha nandeha taminy. mais à part cela aussi, Dia nanomboka ny salama ilay ranabavy. elle est devenue de plus en plus guérie et en bonne santé. Dia nanomboka ny teny tamin'izy ireo ndany mankany amin'ny dokotera izay efa nitsabo anareo ary. Et je leur ai dit, allez chez le médecin qui vous a soigné. Dia ny dokotera moa mahavazana azy dia nitazomofana fanapahan-kevitra hoe tsy maintsy esorina hono ilay zaza. Et le médecin disait toujours qu'il faut avorter. Fa zany nisy natoky an'Andriamanitra. Mais j'ai foi en Dieu, Fa rehefa nomen'Andriamanitra taranaka izy ireo que Dieu va leur donner une descendance. dia ho zaza velona nomen'Andriamanitra azy. Dieu va leur donner un enfant qui est en vie. Nandeha ny fotoana sy ny volana Le temps a passé, les mois ont passé, dia nanomboka ny lehibe amin'izay ilay ranabavy. et la femme est devenue de plus en plus grosse. Nanomboka nitombo ihany koa ny kibony tamin'izany fotoana. Son ventre a grossi. Nanao mankany amin'ny dokotera indray ianareo. Je lui ai dit, va chez le médecin. Natao amin'izay ny échographie. Et ils ont fait l'échographie. Zazakambana amin'ny rahavavy ny tao an-kibony. Il a fait 2 jumelles dans son ventre. Hitehaka mahafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Mandraky ny androany a. Mandraka androany. Jusqu'à aujourd'hui, Gaga ny dokotera. le médecin est étonné. Fa nahoana hono navelona an'ireny zaza ireny. Comment ces enfants sont restés en vie? Efa teraka izy zao a. Elle a déjà accouché Volana vitsivitsy zay ny nateraka ny zanany. depuis quelques mois. Isaorana mitombo fahasalama tsara ny zaza. Gloire au Seigneur. Velona Les ihany enfants koa sont ny en reniny. bonne santé. Ary La tena mère, nitahiana est en vie. Andriamanitra. La mère est en vie. Zany natao hoe finoana sy fahatokina n'Andriamanitra. C'est la foi et la confiance en Dieu. Na inona tenenin'ny zava-misy. Quel que soit ce qui se passe, Na inona hitan'ny masonao. quel que soit ce que tes yeux voient, Mila resy lahatra ianao fa velona Andriamanitra. tu dois être convaincu que Dieu Misy existe. Andriamanitra. Que Dieu existe. Mitona sy mikarakara amin'ny fiainanao izy na dia tsy hitan'ny masonao azy. Que Dieu fait quelque chose dans ta vie, même s'il est invisible. Ary isy vokatra lehibe ao amin'ny fiainanao androany. Et il y aura un grand résultat dans ta vie Amin'ny aujourd'hui. anaran'i Jesosy hitranga amin'ity taona ity koa zany e. Au nom de Jésus, cela va se Hitranga passer amin'ity taona ity cette zany année. hoa. Cela va se passer cette année. Na inona ny lasanao. Quel que soit ton passé, Na inona nitranga tamin'ny fiainanao tamin'ny teo aloha. quelles que soient les circonstances du passé, Ho tantara vaovao ny hitranga amin'ity taona ity. il y aura une nouvelle histoire cette Ho année. tantara vaovao ny hitranga amin'ity taona ity hoa. Il y aura une nouvelle histoire cette année. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Faharoa. Deuxièmement, Ohatra ny amin'ireo finoana velona tamin'ireo hitantsika tao amin'ny Baiboly. d'autres exemples de foi vivant qu'on voit dans la Bible. Ireo finoana velona momba ny finoana zany zay hitantsika tao anaty soratra masina. Les foi vivants qu'on voit dans la Bible. Ny boky ny Hébreo 2:10 Nous voyons dans Hébreux chapitre 11 dia mitanisa ireo olon'Andriamanitra maro. qui cite plusieurs personnes, Mitanisa ihany koa ireo olona maro zay niankina tamin'Andriamanitra tamin'ny finoana. qui cite aussi plusieurs personnes qui se sont appuyées sur Dieu par la foi. Androany zany dia mampirisika anao. Donc aujourd'hui, je t'invite, Raha te ahita tantara momba ny amin'ny finoana be dehibe ianao si tu veux voir beaucoup d'histoires sur la foi, dia vakeo ny Hébreo 2:10 ray manontolo. lis Hébreux chapitre 11 en entier. Ao no ahitantsika ireo olon'Andriamanitra be dehibe Nous voyons là beaucoup d'hommes de Dieu zay niaina tamin'ny finoana qui ont vécu par la foi ka nahita zavatra tsy takatry ny saina maha olombelona fa nitranga teo amin'ny fiainany.
et qui ont vu des choses extraordinaires se passer dans leur vie. ambaran'ny tenin'andriamanitra ao zao ohatra La parole de Dieu dit par exemple ny tantaran'i abrahama l'histoire d'Abraham. i abrahama dia natsoan'andriamanitra ndray andro Un jour, Dieu a appelé Abraham, hoe mialao amin'ny taninao sy ny havanao quitte ton pays et ta famille ka ndao anaraka any amin'ny toerana izay hitondrako anao et va dans le lieu où je te conduis. tamin'izany fotoana izany ge ry havana e Mais en ce temps-là, bien-aimé, ny aina tsara tao amin'ny ankonana izy il était avec sa famille, ny lamina tsara tao amin'ny fianakaviana izy il était tranquille avec sa famille nanana fivelomana teo amin'ny tanina izy et il pouvait vivre dans son pays. fa nisy fionana teo aminy sy andriamanitra Mais il a rencontré Dieu. ny antso azy tamin'ny fomagaga andriamanitra Dieu l'a appelé, mialay ao amin'ny taninao sy ny havanao quitte ton pays et ta famille andao manaraka any amin'ny toerana izay hitondrako anao et suis-moi là où je te conduis. fa zao voalaza ny soratra masina Voici ce que les Saintes Écritures disent. tena andeha i abrahama Abraham est parti, na dia tsy fantany ary izay andehanana même s'il ne savait pas où il allait. dia ambarany soratra masina Et la parole de Dieu dit, ao amin'ny bokin'ny hébreo toko faraika ambin'ny folo dans Hébreux chapitre 11, andiny fahavaloko hatramin'ny andiny fahafolo versets 8 à 10, finoana ny nanaiky any abrahama rehefa nantsoana iainga akany amin'izay tany ho azo nolovo ka dia niainga izy nefa ny tsy fantany izay alehany andiny fahasivy finoana ny ivaniana ny tany amin'ny tany no lazay ny teny fikasana toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny isaka sy jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy andiny fahafolo fa nanantena azo ny tanàna misy fanorenana izy andriamanitra no ny tompo marika sy mpanao izany c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. mazava be eto ny ambaran'ny tenin'andriamanitra Cette parole de Dieu est claire. milaza ny amin'ny fanapahan-kevitra lehibe izay nandanany abrahama ny soratra masina Il parle de la grande décision prise par Abraham. finoana ozy ny alany abrahama tao amin'ny taniny Abraham a quitté son pays. mba andehany amin'ny tanàna izay fanomanin'andriamanitra ho lovany Il est parti vers la terre que Dieu lui a préparée pour héritage. amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity En cette année 2026, maro re zavatra efa nomanin'andriamanitra homena antsika isanao Dieu a déjà préparé beaucoup de choses pour toi et moi. maro re zavatsoa izay rehetrarehetra efa nomanin'andriamanitra ho antsika isanao Il y a beaucoup de bienfaits que Dieu a déjà préparés pour toi et moi. fa mitady lehilahy sy vehivavy tahaka ny abrahama andriamanitra Mais Dieu cherche des hommes et des femmes comme Abraham. tapahony hevitra ao androany ino Prends la décision aujourd'hui de croire fa andriamanitra hitondra anao amin'izay rehetra fanomaninao anao que Dieu va te conduire vers ce qu'il a déjà préparé pour toi. zay tsy azonao tamin'ny taona lasa Ce que tu n'as pas reçu l'année dernière, ho ataon'andriamanitra amin'ity taona ity Dieu va le réaliser cette année. na eo amin'ny asanao zany Que ce soit dans ton travail, na eo amin'ny fiainatokantranonao zany que ce soit dans ton foyer, na eo amin'ny fahasalamanao zany que ce soit dans ta santé, na eo amin'ny fiainan'ny taranakao zany que ce soit dans ta descendance, na eo amin'ny ara-panahinao zany que ce soit spirituellement. efa misy lova nomanin'andriamanitra ao atsika Dieu a déjà préparé un héritage. ho pour nous. ataon'andriamanitra zay manao menina mafy ane zany Dieu va le réaliser pour ceux qui font Amen. io dia anisan'ny finoana velona Cela fait partie des foi vivantes hitatsika ny ainany olon'andriamanitra tao amin'ny baiboly que nous voyons dans la Bible. finoana ny nandehanany abrahama C'est par la foi qu'Abraham a marché. tsy niera-taman'olona izy Il n'a pas demandé la vie de quelqu'un d'autre. tsy niera tamin'ny fianakaviana izy Il n'a pas demandé la vie de sa famille. fa ny finoany dia izao Mais sa foi était ceci. rehefa andriamanitra ny antso azy Quand c'est Dieu qui l'appelle, hoe hiala tao amin'ny tanina izy que quitte ton pays, dia finoana ny nandehanany niala tao c'est par la foi qu'il a marché et qu'il est parti. niala tany amin'ny 2025 isika Et il est parti. andeha ho aty amin'ny 2026 Nous avons quitté 2025 et nous allons vers 2026. aza mba atahotra ianao ny fiangonana N'aie pas peur, chère Église. manana finoana sy fahatokinan'andriamanitra Et la foi et la confiance en Dieu, fa mahita ao amin'ny tontolo ny fanahy
que c'est Dieu qui nous conduit fa misy zavatra maro be fanoman'andriamanitra amin'ity taona ity. et qu'il a préparé beaucoup de choses pour cette année. Ity taona ity ny taona tsara indrindra Cette année est la meilleure année ho an'ny olon'andriamanitra rehetra izay mino pour tout le peuple de Dieu. ho tanteraka aminy any zany. Que cela se réalise. Manao famenina mafy ianao. Fais Amen très fort. Halleluja. Alléluia. Amenna. Amen. Ohatra faharoa, Deuxième exemple, ireo zanak'Israely les Israélites, dia finoana ihany koa zo soratra masina c'est aussi par la foi, dit la parole de Dieu, no nanaiky niodina teo alohan'le manda lehibe tao Jeriko qu'ils ont fait le tour des murailles de Jéricho satria tsy afaka hiditra tao anatin'izany manda izany izy ireo. parce qu'ils ne pouvaient pas traverser les murailles. Tamin'ity fotoana ndray mitoraka ity Et à cette époque-là, dia ambara soratra masina la parole de Dieu dit, fa nidy ny mandan'i Jeriko. les murailles de Jéricho étaient fermées, Tsy nisy afaka nidy, personne ne pouvait entrer, tsy nisy afaka nivoaka. personne ne pouvait sortir. Amin'ny maha-olombelona dia sarotra ny androdana zany manda izany. Et c'était impossible d'entrer dans ces murailles. Raha maha-olombelona dia sarotra ny idirana tao anatin'le manda izany. Humainement, c'était difficile d'entrer dans ces murailles. Fa mialohan'ny anisako ny tantara Mais ce qui s'est passé, amin'ny anaran'i Jesosy au nom de Jésus, ilaza androany je vais proclamer aujourd'hui, fa na inona varavarana nikatona tamin'ny 2025 quelles que soient les portes fermées en 2025, zay karazana varavarana nihidy rehetra toutes les portes qui étaient fermées hisokatra ny fomagaga zany amin'ity tao ity. vont s'ouvrir d'une façon extraordinaire cette année. Misy karazana varavarana be dia be ho sokafan'Andriamanitra. Il y a plusieurs sortes de portes que Dieu va ouvrir. Ho tanteraka amin'izay manao amenna mafy zany. Cela va se réaliser pour ceux qui disent Amen. Amen. Ho tohizako ny tantara ary. Je continue l'histoire. Ferhevitra ny Josoa sy ny mpitarika rehetrarehetra. Josué et tous les conducteurs étaient désespérés. Ferhevitra ihany koa ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. L'assemblée était aussi désespérée à cette époque. Hoe ino no ataontsika manoloana ty manda mikatona ity. Que qu'est-ce que nous allons faire devant ces murailles? Mety efa kivy ny olona. Peut-être qu'ils étaient découragés. Mety misy olona efa nananteny ndo hiverin-dalana. Peut-être que certains disaient déjà, nous allons repousser chemin. Mety nisy olona efa nampaherin'ny tenany hoe zay ngamba ny sitrapon'Andriamanitra hatreto any lalantsika. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont dit, on s'arrête jusqu'ici. Fa raha mino ianao androany, Mais si tu crois aujourd'hui, tsy maintsy misy manda mienjery eo alohanao eo. il y aura un miracle Tsy devant maintsy toi. misy manda miongana eo alohanao eo. Il y aura des miracles. Finoana no nampirodana ny manda ny Jeriko. C'est par la foi que les murailles de Jéricho étaient tombées. Rehefa nodidinina impito zany ozy voalaza ny soratra masina. Quand ils ont fait le tour cette fois selon la parole de Dieu, Tsy tamin'ny herin'ny tenany, ce n'était pas par la force, tsy tamin'ny herin'ny fahalalana, ce n'était pas par leur intelligence, tsy ny fahaizan'olombelona ce n'était pas par les connaissances humaines no nampirodana ny manda ny Jeriko. que les murailles de Jéricho sont tombées, Fa finoana sy fatokinan'Andriamanitra. mais c'est la foi et la confiance en Dieu. Amin'ity taon'ity ihany koa, Et pour cette année, raha tianao hiova ny tantara, si tu veux que ton histoire change, raha tianao tanteraka ny nofinofy, si tu veux que ton rêve se réalise, raha tianao misy zavatra tsara noho ny tamin'ny lasa, si tu veux que quelque chose de meilleur se passe, mitady olona manana finoana sy fatokinan'Andriamanitra izy. Dieu cherche des gens qui ont la foi et la confiance en lui. Androany te hilaza aminao Et aujourd'hui, j'aimerais te dire fa raha tsy mino ianao, que si tu n'as pas la foi, raha tsy manana fatokinan'Andriamanitra ianao, si tu n'as pas confiance en Dieu, hoy aminao androany, je te dis aujourd'hui, dia mbola le tamin'ny taona lasa ihany ve niainana amin'ity taona ity. tu vas vivre la même chose que tu as vécu l'année Anarany dernière. tsika mba natratro ny taona vaovao. Alors que nous sommes dans une nouvelle année, Fa dia mbola tany tantara lasa ihany ve ny tantara amin'ity taona ity. est-ce que nous allons vivre la même chose que l'année Tsy anaiky dernière? zany tsika ary fiangonana. Nous n'acceptons pas cela, chère assemblée. Fa rehefa niova ny taona anankiray, Quand l'année change, dia hisy zavatra hiova koa ataon'Andriamanitra amin'ny fiainana. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Fa tsy maintsy manana finoana Mais nous devons avoir la foi sy fatokinan'Andriamanitra isika, et la confiance en Dieu. dia hiova ny tantara rehetra. Et notre histoire va changer. Hébreu 2:17. Hébreux chapitre 11, verset 30. Finoana nampilodana ny mandan'i Jeriko rehefa nodidinina afotoana. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Inona ho nampilodana ny mandan'i Jeriko? Qu'est-ce qui a fait tomber les murailles de Jéricho? Finoana no nampilodana an'ilay manda. C'est par la foi. Tsy hoe ny herin'ny tenany, Ce n'est pas par leur propre force,
tsy hoe ny herin'ny fahalalana maha-olombelona Ce n'est pas par la connaissance humaine. tsy hoe nisy fitaovana be dia be teo ampelantanan'izy ireo Ce n'est pas qu'ils avaient beaucoup d'instruments dans leurs mains. fa finoana nampirodana ny manda ny jeriko Mais c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. amin'ity taon'ity ihany koa Et pour cette année aussi, zay rehetrarehetra manda eo amin'ny asanao toutes les murailles qui sont devant toi, zay manda rehetrarehetra namatotra ny volanao toutes les murailles qui sont devant tes yeux, zay manda rehetrarehetra namatotra ny fiainam-pitiavanao toutes les murailles qui ont lié la vie de ta famille, zay manda rehetrarehetra eo amin'ny fahasalamanao toutes les murailles qui sont dans ta santé. raha tianao ionga zany manda izany androany Si tu veux que cela tombe aujourd'hui, tsy mitady zavatra harotra tsy ho vitanao andriamanitra Dieu ne te demande pas quelque chose de difficile. fa ozy ny baiboly eto Mais la Bible dit, finoana nampirodana ny manda c'est par la foi que les murailles sont tombées. amin'izao fiandohan'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo zao Et en ce début d'année 2026, raha tiana ho tsara ty taona ty si tu veux que cette année soit meilleure, ety ampiandohan'ny taona ry havanao en ce début d'année, bien-aimé, andao hanana finoana sy fahatokiana n'andriamanitra ayons la foi et confiance en Dieu. fa raha misy finoana ao amintsika androany Car si nous avons la foi aujourd'hui, dia iova ny tantara rehetra notre histoire va changer. ireo no karazana ataoko hoe finoana tena ohatra velona momba ny finoana zay hitantsika atao anatin'ny baiboly Ce sont des exemples vivants de foi que nous avons vus dans la Bible. ohatra vitsivitsy any reny jerevantsika ireo Nous avons vu quelques exemples, fa mbola mampirisika anao ahako mais je t'invite encore. rehefa tonga any an-trano any ianao dia ndana mba mamaky hébreu 1:10 Quand tu seras dans ta maison, lis entièrement Hébreux chapitre 11. fa rehefa misy finoana ka eo amin'ny olona Car quand quelqu'un a la foi ka misy fahatokina an'andriamanitra et quand quelqu'un a confiance en Dieu, dia afaka anao zavatra tsy takatra ny saina maha-olombelona andriamanitra ry havana Dieu peut faire des choses qui surpassent notre entendement. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus, zay matoky sy mino an'andriamanitra tous ceux qui ont foi et confiance en Dieu, sitrana izy androany ils sont guéris aujourd'hui. ho afaka izy androany Ils sont délivrés aujourd'hui. tena izy zavatra lehibe iova ny tantaram-piainana amin'ity taona ty e Quelque chose va changer. raha dans ta ianao vie zany dia andao aujourd'hui. hitehaka mafo an'andriamanitra Si c'est toi, acclame fort le Seigneur. alleluia Alléluia. aoka tsy hainy taona fotsiny miova Que ce soit pas seulement l'année qui change, kanefa ny finoanao tsy miova akory mais ta foi ne change même pas. aoka tsy hoe ny taona fotsiny miova Que ce soit pas seulement l'année qui change, kanefa ianao tsy matoky an'andriamanitra akory alors que toi, tu n'as pas confiance en Dieu. fa raha miova ny taona Mais si l'année change, dia ataovy tsara sady matoky an'andriamanitra ianao ny mino azy et foi et confiance en Dieu également. vokatra ny finoana sy ny fahatokina an'andriamanitra ny jerevana fahatelo Les fruits de la foi et de la confiance en Dieu, nous allons voir ça maintenant. fahatelo zany a Troisièmement, vokatra ny finoana sy ny fahatokina an'andriamanitra les fruits de la foi et de la confiance en Dieu. anankitelo ihany no jerevantsika androany satria mandeha ny fotoanantsika Nous allons lire la parole de Dieu hoe inona avy ireo vokatry ny finoana sy ny fahatokina an'andriamanitra pour voir quels sont les fruits de la foi et de la confiance en Dieu. valiny dia izao La réponse est ceci. ny olona rehefa misy matoky an'andriamanitra Quand quelqu'un a la foi et qu'il a confiance en Dieu, dia ahita vokatra lehibe izy a eo amin'ny fiainany il voit de grands résultats dans sa vie. averiko fanoroany Je répète une deuxième fois. ny olona misy matoky an'andriamanitra Ceux qui ont la foi et qui ont confiance en Dieu dia ahita vokatra lehibe izy eo amin'ny fiainany verront de grands résultats dans leur vie. voalohany amin'izany La première chose, fiadanana anaty c'est la paix intérieure. ny fiadanana anaty a dia tena ilaina io a eo amin'ny sehatry ny fampona an'andriamanitra La paix intérieure est indispensable dans notre service pour Dieu. satria rehefa mitoetra ao anatin'ny olona ny fiadanana Parce que quand nous avons la paix intérieure, na dia misy aza ny tafitra quelles que soient les tempêtes, na dia manonja mafy aza ny ranomasina quelles que soient les vagues de la mer, na dia mbola tsy tonga ary le valimbavaka et même si nous n'avons pas encore reçu l'exaucement de nos dia prières, misy fiadanam-po ao anatiny ao il y a la paix du cœur en nous. iny le atao hoe fiadanana ao anaty C'est ce qu'on appelle la paix intérieure. misy karazan'olona mantsy dia izao Il y a certaines personnes, natonga amin'ny fiainany tsy mety miova leur vie ne change pas, natonga amin'ny fiainany tsy mety tena mandeha amin'ny laonina leur vie ne va pas comme il faut. vo tsy mandeha kely ny fiainany Quand quelque chose ne va pas, raha vao misy zavatra mitranga ihany koa quand quelque chose se passe, dia ao anatiny fiainitebiteby sy tahotra avetrany ils sont remplis de peur et de crainte. izy nefa miteny hoe olon'andriamanitra Alors qu'il dit qu'il est un homme ou une femme de Dieu, izy nefa miteny hoe olona mpivavaka il dit que c'est quelqu'un qui prie, izy mideran'andriamanitra isan'andro san'andro
et qu'il prie Dieu tous les jours. fa raha fa misy zavatra nitranga sy miseho amin'ny fiainany ao Mais dès que quelque chose se passe dans sa vie, dia tsisy fiadanam-po mihitsy ao aminy il n'a plus de paix de cœur. tahotra mameno fony C'est la peur qui remplit son cœur. ihany misy ao anatiny C'est la crainte qui le remplit. tsy manantena ho tafavoaka Il n'espère plus de s'en sortir. ary indraindray raha ohatra mamenatra an'ireo olona tsy mivavaka Et parfois, c'est vraiment honteux devant ceux qui ne prient pas. satria fahadisom-panantenana nita ao anatin'ilay olona Parce que cette personne est désespérée. zao ny fitenin'ny olona sasany Certaines personnes disent, ngamba zao vao tena ho loza c'est maintenant que quelque chose de mal va vraiment se passer. ngamba no foaty amin'ity aretiko ity a ngamba ny mifoaty amin'ity aretiko ity ozy Peut-être que je ne vais pas m'en sortir avec cette maladie. inona no mahatonga an'izany Pourquoi cela se passe ainsi? satria tsy manana atao hoe fiadanam-po izy Parce qu'il n'a pas la paix du cœur. ka zay no ambara amintsika androany mivokatra ny finoa sy mifatokinan'andriamanitra Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que na les fruits de inona la mitrangy ao foi amin'ilay olona et la confiance en Dieu, na inona miseho amin'ilay olona quel que soit ce qui se passe dans la vie de la personne, dia hitoetra ao amin'ny foana ny fiadanana il y a toujours la paix en lui. zay zany ny vokatra voalohany C'est donc le premier fruit, ilay fiadanana ao anaty la paix intérieure. rehefa misy finoana sy fatokinan'andriamanitra ihany koa amin'ny olona faharoa Quand quelqu'un a aussi la foi et la confiance en dia Dieu, mitondra faharetana sy hery cela lui donne la persévérance et la force. ny olona rehefa manana finoana sy fatokinan'andriamanitra Quand quelqu'un a la foi et la confiance en Dieu, dia manana faharetana izy il a la persévérance. misy hery mitoetra ao anatiny Il y a une force qui agit en lui. ohatra i abrahama sy sara Par exemple, Abraham et Sarah. niteny taminy andriamanitra fo hiteraka ry zareo Dieu leur a parlé qu'ils allaient enfanter, anana zanaka ry zareo qu'ils allaient avoir des enfants. famparako aminao fa taona maro nge mbola tsy nety nanana zanaka sara e Alors que pendant des années, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants. fa tsy nety niova ny finoany abrahama Mais la foi d'Abraham est restée intacte. fa naninona ka i abrahama tsy nivoazogozona ny finoany Pourquoi la foi d'Abraham n'était pas ébranlée? nisy faharetana tao anatiny tao Il avait de la persévérance, nanana hery sy fatokinan'andriamanitra izy il avait de la force et la confiance en Dieu. ny finoana sy ny fatokinan'andriamanitra La foi et la confiance en Dieu no manome hery atsika andresena ny ady rehetra eo amin'ny lohantsika nous donnent de la force pour vaincre tous les combats qui sont devant nous. averiko fanindroany Je répète encore, ny finoana sy ny fatokinan'andriamanitra no ny manome hery andresentsika ny ady eo amin'ny lohantsika la foi et la confiance en Dieu nous donnent la force pour vaincre tous les combats qui sont devant nous. timoty faharoa toko faefatra andiny fahafito 2 Timothée chapitre 4 verset 7. matetika ity teny ity ampiasain'ny olona eny amin'ny zavatra hafa foana Parfois ce verset est utilisé ailleurs, fa ity teny ity natao man'ny zanak'andriamanitra rehetra izay velona ka mbola mitoetra tsara mais ce verset, il est utilisé pour les enfants de Dieu qui restent fermes. fakina amin'ny anaran'i jesosy ny teny efa niady ny ady tsara aho na tanteraka amin'ny fiazakazahako ahako nitahiry ny finoana J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. ozy ny soratra masina eto hoe efa niady ny ady tsara dia nitahiry ny finoana Les Écritures disent, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. raha misy ny ady tsara misy ny ady ratsy S'il y a un bon combat, il y a aussi un mauvais combat. misy karazana ady eo amin'ny lohantsika izay tsy tokony adivantsika mihitsy fa andriamanitra efa teny hoe za hiady anareo fiainareo mangina Il y a des combats que nous ne devons pas combattre parce que Dieu dit qu'il agit pour nous. izy ary le olona ataon'andriamanitra hoe mangina rehefa manana ady Dieu a dit que nous devons nous taire quand nous avons un combat. le olona mitahiry ny finoany Il parle de ceux qui ont gardé la foi. tsy osy fotsiny hoe mangina rangady aloha andriamanitra ny ady eo a Il ne dit pas seulement taisez-vous et c'est Dieu qui va combattre, fa tsy maintsy tehirizinao ny finoana nananao mais tu dois toujours garder la foi. tsy ampianatra be an'ity hoe ady tsara sy ny ady ratsy ty androany Je ne vais pas vraiment enseigner sur la question du bon et du mauvais combat aujourd'hui, fa misy natao hoe ady tsy fiady mais il y a cela. ny ady tsy fiady indraindray dia mety apatara ny fandresena Parfois, nous ne devons même pas combattre. ny ady tsy fiady akoa indraindray dia mety hitsetitra ny hery ao anatinao Parfois, nous ne devons pas combattre parce que cela peut puiser l'énergie qui est en nous. ny ady tsy fiady akoa dia mety hanimba ny toe-po fotsiny raha tsy matakatra ny sitrapon'andriamanitra Et cela peut aussi abîmer ce qui est en nous si ce n'est pas la volonté de Dieu. ohatra indray andro zao niady tamin'ny goliata ny saoly mpanjaka sy ny miaramilana
Par exemple, un jour, Saül le roi et son armée a combattu contre Goliath. Rehefa tonga nanatrika an'io ady io a David Quand David était entré dans ce combat, dia nisy ralahany anankiray a Eliaba tamin'izany fotoana izany niteny taminy. il y avait un de ses frères qui s'appelait Eliab qui lui a dit, Goliata ny fahavalo amin'io fotoana io a. c'était Goliath l'ennemi en ce temps-là, Kanefa ny Eliaba no niteny tamin'ny David. et c'est Eliab qui a parlé à David. Satria zao nitenin'ny David tamin'ny ny olona izay nanatrika teo. Parce que voilà ce que David a dit aux personnes qui étaient là. Atao ahoana re izay maharesy Filistina tsy mifora io? Qu'est-ce qui va se passer quand cette personne va vaincre cet homme incirconcis? Fa Eliaba tonga dia niteny tamin'ny David manao hoe Et Eliab a dit à David, niavinavy ny fonao indray zao mahatonga anao mijery ady aty. c'est à cause de la dureté de ton cœur que tu viens ici. Ainao ena maso mahoaka ianao misy manala baraka. Et cela va nous humilier. Raha teo aminao ny toerana, iady amin'ny Eliaba sa iady amin'ny Goliath? Si tu étais à leur place, est-ce que tu vas te battre contre Eliab ou contre Goliath? Dia ozy ny olona sasany ka Eliaba nanala baraka anahy dia ino no mpalafako voalohany. Et certaines personnes auraient dit que c'est Eliab qui m'a ridiculisé, alors ce sera mon combat. Natonga anao resy tamin'ny 2025. Si tu étais vaincu en 2025, Natonga anao tsy tafavoaka tamin'ny 2025. si tu ne t'en es pas sorti en 2025, Le ady tsy fiady foana ny fanatrehanao. parce que tu as combattu un mauvais combat, Fa le Goliata tokony nasianao, mais le Goliath que tu devais affronter, nomenao lamosina hitsipaka anao tao fotsiny. tu lui as donné le dos. I Davida dia nahalala. David, Nahalala izy il savait fa tsy Eliaba ny adversairany, que ce n'était pas Eliab son adversaire, fa tsy i Goliata ihany. mais c'était Goliath. Noho izany tandremo sao dia miady ny ady tsy fiady. Alors fais attention de ne pas combattre le mauvais combat. Zao fotsiny ataony Davida tamin'ny Eliaba. Voici ce que David a dit à Eliab. Tsy maninona nge za fa mamanontany fotsiny e. Ce n'est pas grave, Fa izy tsy niteny manao hoe aza mifanala baraka ty mason'olona. mais il n'était pas fâché contre Eliab, il n'a pas dit ne me ridiculise pas. Ngamba zao no nataony Goliata hoe medivina reo lahy ao. Ainao, raha ohatra ka variana nijereny Eliaba fotsiny David, meny Goliata nitsipaka avy aty arina dia niara mifesony izy amin'ny rahalahy. Peut-être que Goliath aurait voulu que David se batte contre Eliab, alors il aurait perdu. Mahatonga ny olona be dia be resy ry havana. Pourquoi beaucoup de personnes sont vaincues, bien-aimés? Tsy Goliata ny divanao fa Eliaba foana. C'est parce que tu ne te bats pas contre Goliath, mais contre Eliab. Le rahavavy tao am-piangonana, Tu te bats contre ta sœur qui est dans l'église. le mpiara-miazakazaka tao amin'ny Kristy, Tu te bats contre celui qui est dans la foi avec toi. reny foana ny divan'ny sasany andrivon-taona maro. Ce sont tes adversaires pendant plusieurs années. Tandremo disy adversaire ianao androany. Ne te trompe pas de combat aujourd'hui. Aza miady ny ady tsy fiady. Ne combats pas le mauvais Ho combat. resy le Goliaty amin'ny lohanao an'io hoe Goliath sera vaincu devant toi. niady tsara ozy ny tenin'ny soratra masina. J'ai combattu le bon combat, a dit la parole de Dieu. Ary noteriziko ny finoko. J'ai gardé ma foi. Ry havana izay manatrika ity fotoana ity. Bien-aimé qui assistait à ce culte, Rehefa manana finoana sy fatokinan'Andriamanitra ny olona, quand quelqu'un a la foi et la confiance en Dieu, dia lasa manana hery izy il a la puissance andresan'ny niady rehetrarehetra eo amin'ny lohany, pour vaincre tous les combats devant lui ary afaka hitoetra ao anatin'ny faharetana. et à rester dans la persévérance. Ny fantany dia izao, Ce qu'il sait, c'est ceci. ny Andriamanitra ivavahako Le Dieu qu'il adore dia tsy maintsy mampandresy amin'ny lohan'ny ady rehetrarehetra izay atrehako. va le rendre victorieux devant tous ses combats. Izay ady tsy resinao hatramin'izay, Les combats que tu n'as pas vaincus auparavant. amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo teo resinao amin'izay e. En cette année 2026, Mpandresy manao amenina mafy e. tu es victorieux si tu fais Amen. Manaova amenina mafy e. Dites Amen très fort. Alléluia. Alléluia. Efa mahita fa be dia be ny tsy maintsy mpandresy amin'ity taona ity. Je vois déjà que plusieurs Satria manana personnes hery sy sont- faharetana amin'izay ianao. parce que tu as la persévérance. Amen na. Amen. Fahatelo, inona koa ny vokatry ny finoana sy ny fatokinan'Andriamanitra? Troisièmement, quel est aussi le fruit de la foi et de la confiance en Dieu? Mitondra famonjena io a finoana sy fatokinan'Andriamanitra io. La foi et la confiance en Dieu apportent le salut. Rehefa manana finoana sy fatokinan'Andriamanitra ny olona, Quand on a la foi et la confiance en Dieu, dia lasa isy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainana. il y a un grand salut qui arrive dans sa vie. Ny finoana ry havana no tonga antsika ho amin'ny famonjena na ara-panahy io na ara-piainana.
C'est la foi, bien-aimée, qui nous conduit dans le salut, que ce soit spirituellement ou dans tous les domaines de la vie. Efesianina toko faharoa andiny fahavalo sy ny fahasivy nanoanana izay. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Fa fahasoavana no namonjenanareo tamin'ny finoana ary tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irearea. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Finoana ozy ny namonjenanareo. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Raha tianao hamonjy anao Andriamanitra amin'ity taona ity. Si tu veux que Dieu te sauve cette année, Raha tianao hisy famonjen'Andriamanitra lehibe amin'ny fiainanao amin'ity taona ity. si tu veux que Dieu te sauve cette année-ci, Mila manana finoana sy fatokinan'Andriamanitra. tu dois avoir la foi et la confiance en Dieu. Faraparanako izao afatra izao. Et je clôture ce message. Taona enina amby roapolo sy roa arivo, Pour l'année 2026, taona vaovao nomen'Andriamanitra antsika ity. c'est une nouvelle année que Dieu nous donne. Anao zavatra vaovao tsy takatry ny saina maha olombelon'Andriamanitra ry havana. Dieu va faire quelque chose de nouveau qui dépasse notre entendement humain. Tsy ho zavatra tahaka ny tamin'ny taona lasa nisy eo amin'ity taona ity. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé l'année dernière. Mety nandalo fitsapana mafy ianao. Peut-être que tu traverses des épreuves. Mety nandalo olana saribahany ianao. Peut-être que tu traverses des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Fa amin'ity taona ity dia minoa ianao. Mais cette année est la foi. Ary matokian'Andriamanitra. Aie confiance en Dieu. Fa hanova ny tantara ampiainanao rehetra izy. Il va changer l'histoire de ta vie. Ndao tsika hitsangana amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant nous lever. Na ho anao atao anatin'ny trano fiangonana. Et nous allons nous lever dans l'église. Na ho anao any amin'ny tokantrano misy anao any. Et vous aussi qui êtes en ligne, Apetrao amin'ny fonao ny tananao amin'izao fotoana izao. mets ta main sur le cœur maintenant. Dia miteneny fanahy masonao. Et dis, Saint-Esprit, Ome finoana sy fatokinan'Andriamanitra ako. donne-moi la foi et la confiance en Dieu. Andao tsika ilaza amin'Andriamanitra androany. Et disons à Dieu aujourd'hui, Fa misy matoky anao Andriamanitra. j'ai foi en toi et j'ai confiance en toi, ô Dieu. Mino fa afaka anao zavatra lehibe amin'ny fiainako anao amin'ity taona ity. Je crois que tu peux faire quelque chose de très grand dans ma vie cette année. Matoky anao Andriamanitra. J'ai confiance en toi, ô Dieu. Fa ianao ny tatana amin'ny fiainako amin'ity taona ity. C'est toi qui vas conduire ma vie cette année. Misy matoky Andriamanitra. J'ai foi et j'ai confiance, ô Dieu, Fa misy ianao. que tu existes, Velona ianao. tu es vivant, Afaka mitantana ny fiainako ianao. tu vas conduire ma vie. Mino Andriamanitra. J'ai foi, ô Dieu, Fa misy ianao. que tu existes, Na dia tsy hitan'ny masoko azy ianao. même si tu es invisible à mes yeux. Afaka miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao. Tu peux agir d'une façon extraordinaire. Jesosy Kristy tompo. Seigneur Jésus-Christ, Indro ampialatananao amin'ny fiainako. ma vie est dans tes mains. Eo an-tananao momba rehetra. Tout ce qui me concerne est dans tes mains. Ny hoaviko amin'ity taona ity. Mon avenir cette année, Ny hoaviko rehetra any aoriana any. tout mon avenir plus tard, Apetraka eo ampelatananao. je le remets dans tes mains. Jesosy eo. Seigneur Jésus, Vonjeo ako. sauve-moi. Izaho mino Jesosy eo. Je crois, Jésus, Fa monjy ahy ianao. que tu vas me sauver. Izaho mino Jesosy eo. Je crois, Jésus, Fa manasitrana ianao. que tu vas me guérir. Izaho mino Jesosy eo. Je crois, Jésus, Fa mamany olako ianao. que tu résous mes problèmes. Izaho mino Jesosy eo. Je crois, Jésus, Fa misy fiadanana atao anatiko ato. qu'il y a la paix en moi. Noho ny amin'ny finoana ato amiko Grâce à ma foi, dia misy fiadanam-po atao anatiko. j'ai la paix du cœur. Manana fiadanana ako J'ai la paix intérieure izay tsy anana n'izao tontolo izao. que ce monde ne connaît pas. Ho laviko ny tahotra. Ho laviko ny fanahiana. Mino ny Andriamanitra ako. Matoky ny Andriamanitra ako. J'ai foi en Dieu. Fa izy no mitantana amin'ny fiaina. C'est Dieu qui conduit ma vie. Saotra Andriamanitra. Merci, ô Dieu. Ahondreny lohantsika rehetra. Penchez votre tête. Fanatreha amin'Andriamanitra. Dieu est ici. Eto izy androany. Il est parmi nous. Fantany fiainanao. Il connaît ta vie. Fantany ho avinao. Il connaît ton avenir. Izy ny tantanao amin'ity taona ity. C'est lui qui va te conduire cette année. Matoa anao nomen'Andriamanitra ny taona vaovao. Si Dieu t'a donné cette nouvelle année, Dia misy zava-baovao omeny anao amin'ity taona ity. il va te donner quelque chose de nouveau. Mino ny herin'Andriamanitra.
Crois en la puissance de Dieu matokian'Andriamanitra ihany koa. et confiance en Dieu. Ho an'izay marary rehetra, Pour tous ceux qui sont malades, apetrao amin'ny fonao ny tananao, apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao. mets ta main là où tu as mal. Raha ho anao izay manana olana na mandalo ady, Pour toi qui as des problèmes ou qui traverses des combats, apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. mets ta main sur le cœur. Hivavaka androany, Je vais prier aujourd'hui miantso anao anefa ny anana finoana et je te demande d'avoir la foi ary fatokinan'Andriamanitra. et la confiance en Dieu. Manaova tahaka ny Abrahama, Fais comme Abraham, manaova tahaka n'ireo zanak'Israely. fais comme les Israélites. Tsy maintsy hirodana ny manda androany. Les murailles vont tomber aujourd'hui. Hisokatra ny lalana rehetra androany. Les chemins vont s'ouvrir aujourd'hui. Hoentin'Andriamanitra milovanao ianao ry fiangonana. Dieu va te conduire vers ton héritage. Jesosy Kristy Tompo, Seigneur Jésus-Christ, misaotra anao androany je te remercie aujourd'hui fa nampianatra anay ianao parce que tu nous as enseigné mba hanana finoana sy fatokinan'Andriamanitra izahay. d'avoir la foi et la confiance en Dieu. Nizaniza marary, Quiconque est malade, misy fanahitainana ny vatany, qui a des douleurs dans son corps, misy fanahitainana ny keo am-pony, qui a des douleurs dans son cœur, misy aretina fivitosana any anaty, ou qui a des maladies en lui, mamindra fo am'izay marary rehetra. aie pitié de ceux qui sont malades. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, didina ny aretina rehetra miala, je commande à toutes les maladies de partir, ny loharanon'aretina, toutes les sources de maladies, ny fanahitainana anaty, toutes les douleurs intérieures, ny hery mifamosavina, toutes les sorcelleries. miala amin'ny anaran'i Jesosy any. Partez au nom de Jésus. Rehefa nantahatra, Toutes les craintes, ny aya rehetra ao anaty, les inquiétudes, ny fanahinana amin'ny zavatra hitsanga amin'ity taona ity, la peur concernant l'avenir. miala ao anatin'ny olona, Partez au nom de Jésus. miala ao amin'ny tenan'ny olona zany, Sortez du corps des gens. manjafina ny aretina amin'izao fotoana izao. Que toutes les maladies disparaissent Amin'ny maintenant. anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus. io aretina nampahory azy io, Cette maladie qui le fait souffrir, ritatra amin'ny fakany io, cela disparaît jusqu'à la no ny racine. fahefan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Par la puissance du nom de Jésus. Sitrana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Afaka ny aretina rehetra Les maladies sont guéries au nom de Jésus. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Na inona olana, Quels que soient les problèmes, na inona adiny lalovana, quelles que soient les épreuves, amin'izao fiandohan'ny taona izao, en ce début d'année, didiko zany olana zany hiala, je commande à ces problèmes de partir. mitsatra ny ady rehetra. Que les combats se terminent. Atonoko amin'ny anaran'i Jesosy. Et je déclare au nom de Jésus, Vao manomboka ny taona, dès ce début d'année, mpandresy izahay, nous sommes victorieux. mivany olana rehetra. Les problèmes sont résolus. Ity taona ity ny taona tsara indrindra. Cette année est la meilleure année. Ho taona ny fandresena, C'est l'année de la ho victoire. taona ny fahombiazana, C'est l'année de la réussite. ho taona ny fandraisana vahaolana, C'est l'année où nous ho recevrons. taona anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. C'est l'année où nous verrons la gloire de Ary Dieu. misokatra amin'ny varavarana rehetra. Toutes les portes vont s'ouvrir. Isaotra an'Andriamanitra isika. Nous remercions Dieu. Misaotra an'Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy satria ianao nampianatra anay indray androany. Ary misy zay Jesosy fa amin'ity taona ity dia anisany mba hahita ihany koa ianao ao anatin'izao fiangonana izao hoe mahita olona manana finoana sy matoky ianao mihoatra noho ny hatramin'izay. Dia ohatra Jesosy izany teny izany tsy hoe handalo fotsiny ihany fa tena tonga fiainanay mandritry ny androm-piainanay rehetrarehetra ka ahitanay sitraka eo anatry anao. Dia ho anao rery ny dera ny haja voninahitra mandrakizay. Amen. Amen. Izy nandray androany. Dia iny tananao iny hitehafo an Jesosy iny. Alleluia. Dia ndao tsika androany mbola ampaheriny tenantsika any dia hitentsika hoe avelao hiakatra amin'ny finoana satria ny Andriamantsika mahay manao ny zavatra rehetrarehetra sady zavy ve? Dia ilatsika hoe eo amin'ilay sakatsakane manao lalanize, eo amin'ilay tsisy azo ale manao lalanize, Andriamanitra mandre manao lalanize, lay mpamatsy lehibe manao lalanize.
eo am'le sakatsakane eo am'le tsisy azo ale Andriamanitra matre ilay mpamatsy lehibe zao ary asehoy amin'ny finoana sady fa tena hoe mahatokotompo ianao fianatsika fenotsika fiderana sady zany ve ninina zava am'trano eo satria tsika mily fa ny andriamantsika miaraka amintsika dia hidera foantsika raha hitanao e miramirana Hitanao e miramirana
tsy hoe tsisy tiramanahirana fa ilay raiko ao amony izy ane manapaka an'izao rehetra izao e zany le andriamantsika yes ka ninondrinona hitrange ny zava-drehetra miara-miase ny mahasoanao tadiaviny ninonary ny antony tsy ederako e kaonare androany aloha de mitera 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsona ny ase androany aloha de iteranao a se sosio androany aloha de mitera 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsona ny ase androany aloha de iteranao a se sosio izao ne manana dada izao ande manana dade Davide mamonjy ay anaty ady ikarakara tsy mareraka mampitay tanteraka ka zany tritra niderantsika androany e androany aloha de mitera 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsona ny ase androany aloha de iteranao a se sosio androany aloha de mitera 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsona ny ase androany aloha de iteranao a se sosio androany aloha de mitera 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsona ny ase androany aloha de iteranao a androany aloha de mitera androany aloha de mitera 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsona ny ase androany aloha de iteranao a se sosio androany aloha de mitera 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao nampitsona ny ase androany aloha de iteranao a se sosio ampio masony nofinao a dia apetrao amin'ny fonao ny tanàna ho ilany dia asany raty ny ilany dia raisy ny sodrano hitahianao ane andriamanitra ka ombanao hiaro anao ane izy amin'izay rehetra alehanao sy tahaka ny diranao teto no hivoanao fa hita ny tanàn'andriamanitra miasa tokoa ane anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sika rehetra ary teny hoe amen dia samy ho tahian'andriamanitra zany sika toa